Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est toujours une grâce, un privilège et une bénédiction d'être à tes pieds, Jésus-Christ, pour écouter ton message. Prends contrôle entièrement de ce moment. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Faly miaraban'ireo ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika amin'ity alahady fa 12 aogositra 2024 alahady fa 12 manaraka ny Trinité. Ny mahampino dia tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe tokony hanana toetra mendrika fa indrindra ny manao ny asan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo manao hoe ny finoana tsy arahana asa dia maty. Mifanaraka amin'izany indrindra ny lohahevitra no safidin'ny FJKM tamin'ity volana aogositra ity manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy fivavahana kristiana malagasy dia tena nanana tokoa isika izany mpino mahatoky amin'ny asany zany. Izany mpino mahatoky zany dia tsy iza fa ireo martiora. Tsy nivadika tamin'i Jesosy, tsy nivadika tamin'ny finoany, na teo anoloan'ny fahafatesana azy. Vao notsarovantsika ny 14 aogositra teo ny 720 taona nandefonana any Rasalama martiora. Fa ny perikopantsika androany kosa dia hita ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 1:1 ny andininy rehetra voalohany ka hatramin'ny 19. Ny epistily ho an'ny Efesianina 2 ny andininy 19 ka hatramin'ny 20 ary ny Matio 5 ny andininy 14 ka hatramin'ny 30 efa mazava tamintsika teo. Ny fifandraisan'ireo tenin'ny soratra masiny telo ireo ry havana dia samy mampiseho amintsika fa ny mpino dia natao ho amin'ny asa tsara. Ny mpino dia natao ho amin'ny asa tsara. Filazantsara araka ny Matio 5 andininy 14 ka hatramin'ny 30 no raisina andinihana izany lohahevitra izany. Inona ary ny tontolo manodidina io Matio 5 ny andininy 14 ka hatramin'ny 30 io. Eo am-pamaranana ny ministerany tetỳ an-tany Jesosy. 3 andro talohany nahafatesany dia niakatra eo amin'ny tendrombohitra Oliva izy ka nampianatra ny mpianatra nanomana azy ireo ny amin'ny fahafatesany sy ny fiverenany indray. Nanontany azy ny mpianatra ny amin'ny famantarana iseho ny amin'ny fiverenany sy ny fahataperany izao tontolo izao. Ao amin'ny 4 ny andininy 7 no ahitantsika an'izany. Ho valiny fantanian'izy ireo dia fanoharana 3 no momba ny fanjakan'ny lanitra no nataon'i Jesosy taminy. Fanoharana voalohany ny amin'ny Virjiny folo, miresaka momba ny fahavononana amin'ny fiverenan'ny Tompo. Fanoharana faharoa ny amin'ny talenta, miresaka momba ny tokony atao eo ampiandrasana azy. Ary ny fanoharana fahatelo dia mitantara ilay mpanjaka tahaka ny mpiandry ondry nanavaka ny ondry tamin'ny osy. Izany kosa dia miresaka momba ny fitsarany amin'ny fiverenany. Ny anjarantsika an'io dia ny fanoharana faharoa ny amin'ny talenta napetraka tamin'ny mpanompo telo. Andeha ho fitinina ary izany fanoharana izany. Nisy lehilahy iray andeha lavitra ka nanankina ny fananany tamin'ny mpanompo telo. Ny voalohany nomena talenta 5, ny faharoa nomena talenta 2 ary ny fahatelo nomena talenta 1. Noho niverina ny tompony ka nanontany amin'ireo talenta ireo dia nahita fa nampitombo ny talenta nomena azy ny 2 voalohany. Ny iray nahazo tombony 5, ny faharoa nahazo tombony 2 ary ilay fahatelo kosa nandevina anaty tany ny talentany noho ny tahotra. Hoy ilay tompo tamin'ireo mpanompo 2 izay nahay nampitombo ny volany. Tsara izany ry mpanompo, tsara sady mahasoa. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia notendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio 5 ny andininy 11. Ary avy amin'izany andininy soratra masina izany no anazavantsika lohahevitra mahatoky amin'ny asany ny mpino.
fa nono nanatona ilay mpanompo nandevina talentany kosa ilay tompo a dia niantso azy hoe mpanompo ratsy sady malaina ka nalaina mpanompo ratsy sady malaina ka nalaina taminy a izay kely nananany ary nomena ilay ray voalohany efa manana be ary natsipy tany ivelany tany amin'ny maiziny izy. Azo zaraina telo ry havana mivaly tenyilay tompo a tamin'ireo mpanompo roa voalohany ireo. Fizarana voalohany, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Fizarana faharoa, mahatoky tamin'ny kely ianao dia notendreko ho mpanapaka ny be. Fizarana fahatelo, midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Hojerentsika tsirairay ireo fizarana telo ireo. Voalohany, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Fanoharana ny amin'ny fanjakany lanitra ny voalaza eto ry havana. Noho izany ilay olona nandeha lavitra tany an-tany lavitra dia tsy iza fa Jesosy. Ary ireo mpanompo nanolorana ny fananany a dia nimpino azy. Talenta no nomena. Iray amin'ireo sandam-bola nampiasain'ny Jiosy. Ny talenta iray a raha mivadika vola romanina denari dia mitovy lanja amin'ny denari 6,000. Denari iray nefa denari iray a dia karaman'olona indray andro. Noho izany ny 6,000 denari 6,000 denari dia karaman'olona 6,000 andro. Raha esorina ny andro tsy fiasana amin'ny taona dia misy eo amin'ny 300 andro eo ny taona iray, ka raha 6,000 zaraina 300 dia 20. Karaman'olona 20 taona zany a ny talenta iray. Arak'izany a talenta 5 a dia karaman'olona 100 taona. Talenta 2 karaman'olona 70 taona. Arena be tsy toko foroana arak'izany a ny fananana napetraka ity tompo ity tamin'ireo mpanompony. Voalaza eto moa fa nomena araka ny fahaizany avy izy ireo. Efa fantatry ny tompony izay omena ny tsirairay, ito omena be, ito omena kely, satria fantany tsara ny fahaizana sy ny toetrandreo mpanomponyireo. Eo amin'ny 9:40 dia voasoratra hoe ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary ny 9:70 ary toy izany koa ilay nandray talenta 2. Ny teny hoe ary niaraka tamin'izay dia mampiseho fandraisana andraikitra avy hatrany, fahavononana sy faharisiana. Inona ary ny tena namporisika ireto mpanompo reto ampitombo ny talenta nomena azy? Tsapan'izy ireo ry havana ny fitiavana sy ny fitokisana napetraka ny tompo taminy. Toa nefa fantany sahady fa ho azy ny talenta napetraka taminy, na dia tsy nomena toromarika na dia kely akory azy izy ireo, tsy nahalala akory ny fepitaona mety hiverenan'ilay tompony, fa dia nahatakatra avy hatrany izy ireo ny zavatra nandrasana taminy. Voalaza fa varotra ny nataony. Mety ho varotra tany ve, trano ve, fa ny tsapa dia nanana risika izy ireo nampiasa ny vola napetraka taminy. Raha izany tokoa moa tsy naombo ny varotra, fa izy ireo ry havana dia nanana finoana ary niasa mafy nanao viveriny ainy mihitsy matoa nahavita nampitombo 100 isan-jato ny fananana napetraka tamin'izy ireo. Raha tonga ary ilay tompony ka nanontany nanaovana ny talenta dia samy nanatona azy. Ireo roa voalohany dia samy mitondra miaraka amin'ny tompony teo anatrehan'ilay mpanompo, teo anatrehan'ilay tompo. Niantso azy iray tompo ka nanao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Noho izy ireo nanao zava-dehibe ny fananana napetraka taminy ka nampitombo izany. Ny mpanompo tsara sady mahatoky arak'izany ry havana dia mahalala tsara ny tompony ka mahazo izay eritreretiny sy tiany atao. Vonona hiara-miasa aminy hanao ny fomba rehetra hahazona vokatra. Ary atokisan'ny tompo sady mahatoky ny tompo ary indrindra manampinoana. Ireo rehetrareo dia azo lazaina fa mifototra amin'ny fitiavana, mamatotra ny tompo sy ny mpanompo. Fizarana faharoa, natoky tamin'ny kely ianao dia notendreko ho mpanapaka ny be. Tsy zavatra kely velively tompo ry havana. Ny izao zavatra vitan'ireo mpanompo izao fa nampitombo avo roa ny talenta nomena azy.
raha ny fijerintsika sy ny fitsarantsika olombelona koa dia izay natoko tamin'ny kely dia ho tendrena amin'ny kely, eo amin'ny fiarahamonina izay nahavita be no ho tendrena ho amin'ny be ihany koa. Fa eto kosa Jesosy dia mifanohitra amin'izany. Natoko tamin'ny kely ianao hoy izy ka ho tendreko ho mpanapaka amin'ny be. Ny tiany Jesosy ho lazaina ry havana dia tsy ny habe na ny akely mivokatra, fa ilay mampanompo mahatoky fidèle sy nanana fitokisana confiance ary nanana finoana foi indrindra. Rehefa miasa ho an'ny tompontsika ry havana dia ny toe-pontsika miasa no tena jeren'i Jesosy. Izay no tena lehibe aminy, miasa amin'ny fitiavana, miasa amin'ny finoana ary miasa amin'ny fahatokiana azy. Andeha mba ho jerentsika momba ilay mpanompo fahatelo. Rehefa nanatona ny tompony izy dia nitsara azy avy hatrany. Olona mila voatsiary ianao, mijinjy eny amin'izay tsy hamafazanao ary manankona eny amin'izay tsy nanahafanao. Ka dia natahotra izy ary nandevina ny talenta napetraka taminy. Araka ny lalàna jiosy tamin'izany andro izany, ny fandevenana ny fananana rakiana tamin'ny olona iray dia fomba iarovana azy amin'ny halatra. Noho izany tsy diso teo anatrehan'ny lalàna mihitsy ity mpanompo ity. Ny hevitra ny tena no mpanompo mahatoky azy izy satria nahay nitahiry tsy ho very izay nankinina taminy. Ho an'i Jesosy nefa ny fahatokiana dia tsy midika fotsiny hoe mahay mitahiry tsara izay noraisina, fa mampiasa izany amin'ny fanompoana sy mampamokatra azy. Izay no nanaovan'ny tompony azy hoe mpanompo ratsy sy malaina, satria farafaratsany napetraka tany amin'ny mpanana vola ny talenta mba hahazoana zanabola. Tsy hoe kamo fotsiny ilay mpanompo fahatelo, fa diso fomba fijery momba ny tompony. Ho azy olona masika sy sarotra ampifaliana ny tompony, ka noho ny tahotra dia naleony nandevina ny talenta. Olona zatra mpanakiana tsy mba manana fifaliana amin'ny fiainana ny olona toy izany ry havana. Naverin'ny tompony taminy ny fomba fijeriny azy hoe olona ratsy mpanararaotra aho. Ny toetra ny tompo no eritreretiny sy noforoniny tao an-tsainy ry havana no nanameloka azy. Raha mitondra tahotra, na tebiteby, na alahelo antsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na ny fanompoantsika azy, dia ialao zany fa Andriamanitra dia fitiavana sy famindram-po. Loza ny vokatra izany tsy fahalalana ny tompony izany. Tsy vitany hoe nalana taminy ny talenta ka nomena ilay nahazo talenta 5, satria voasoratra hoe izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Fa mbola natsipy-tany amin'ny aizina ihany koa ity mpanompo ity, any ivelany ka any no hitomany sy hikitro nify. Mankahery anao ary havana amin'ity andro anio ity, hitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mazotoa mamaky ny Baiboly, mianatra soratra masina, mihay ny fampianarana, betsaka ny boky kristiana azo vakiana. Fa kosa mila mitandrina ihany sao ho fampianarana tsy marina na tsy tsara loatra ny voaray. Ny fahalalana n'Andriamanitra dia mitarika antsika hanana fifandraisana akaiky aminy ka hahatakarantsika ny sitrapony. Fizarana fahatelo, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Noho ny fahalalantsara ny tompony dia nahay nisitraka ny fanomezana nomen'ny tompony azy ireo mpanompo roa voalohany, ka nahay nanararoatra nampitombo izany. Akoatra ny arena navela nalana taminy dia akoatra ny arena izay navela tamin'izy ireo dia natao ho mpanapaka ny be ihany koa izy ireo, ary mbola nahazo fanasana firaisana fifaliana amin'ny tompony. Raha salama maritiora ry havana dia vavolombelona izany fifaliana izany, na vitany iry izy niakatra nambohipotsy raha ho lefonina.
rehefa tafaray amin'ny tompo isika ry havana dia olona feno fifaliana mandrakariva tsy miankina amin'izay manodidina antsika ny fifaliana ao anatitsika. Inona ary ny fampiarana ho antsika avy amin'ity fanoarana ity eo ampiandrasana ny fiavian'i Kristy? Voalohany, dinio ry havana raha mifototra amin'ny fitiavana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny Efesianina 2:9 ny vakiana teo dia manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Arak'izany dia fanomezana maimai-poana ary lafo vidy namonjen'Andriamanitra ray antsika atao amin'ny Kristy Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Raiso amin'ny finoana izany fitiavan'Andriamanitra izany ry havana. Fa sarobidy indrindra ho azy ny zanan'ilay tokana na fony hamonjy anao. Tsy misy fanameloana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izany fitiavana lehibe izany no mandroaka ny tahotra ahatonga anao ho mpanompo mahatoky. Fampiarana faharoa. Noforonina ho amin'ny asa tsara ianao, hiara hiasa amin'ny tomponao. Ny Efesianina izay nivakiana tamintsika eo teo ihany koa, 2:10 dia milaza hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Izany no planin'Andriamanitra ho anao sy ho ahy ry havana. Ny fanjakan'ny lanitra arak'izany dia tena fiarah-miasa amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy olona miandry an'Andriamanitra hanome fitahiana azy fotsiny na miasa amin'ny herin'ny tena mba havokatra amin'ny atao fa tena mifampiankina izy roa. Ny mpanjaka Davida ao amin'ny Salamo 1:1 dia nahatakatra tsara izany ka hoy izy eo amin'ny 2:2 raha oviana no tonga ty amiko ianao Jehova o. Miantso an Jehova Davida omba azy satria fantany fa tsy ho vitany tsara ireo fikasana rehetra hitondra ny zanak'Israely hanapaka amin'ny rariny sy ny hitsiny fa tena mila vonjy amin'Andriamanitra izy. Maro ny zavatra tsara azo iarahana miasa amin'Andriamanitra ry havana ka meteza ho mpanompo mahatoky. Fampiarana fahatelo. Antsoin'Andriamanitra isika mba hitombo amin'ny zavatra rehetra na isam-batan'olona na amin'ny mahafiangonana. Maro tsy voatanisa ny fanomezam-pahasoavana na mpindramin'Andriamanitra antsika ry havana. Mahay loatra ilay mpamorokira besa manao hoe anao ireny no nindramiko na fahaizana na vola na harena. Ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika hitovizantsika rehetra reto ry havana dia ny fiainana, ny fofinaina mahavela, ny fiainana, ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy, ny fahaizana, ny vola aman-karena. Lehibe indrindra amin'ireo ry tompo ny havana dia ny famonjena, ny fanahintsika tamin'ny famelana ny helotsika. Noho izany dia tokony hamoy eo amin'ny fiainantsika ny famonjena ka hitombo ara-panahy isika, hanana fitiavana, hazoto amin'ny fanompoana ary amin'ny asa fanaovana asa soa. Eto am-pamaranana, miantso antsika Kristy mba hatoky azy hanana confiance, ho mpino mahatoky, fidèle ary hiasa amin'ny finoana foi. Vola no nampiasain'i Jesosy tamin'ny fanoarana ry havana mba azona mahita ny asarobidin'ilay fananana napetraka ary azona manombana tsara ny tombony azo. Fanoarana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra nefa ny resaka eto. Ny fanahin'ny olona no harena sarobidy ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. O Jesosy amintsika, koa mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Matthieu 5:20 ny 7:20. Raha iveriny Jesosy anio ampitso, fa tsy maintsy iveriny izy, fa izany no voalazany ao amin'ity fanoarana ity. Fanontaniana roa no mipetraka aminao sy amiko. Nataonao ahoana
ny fiainana nampindra amin'ny tompo anao ry havana. Manana fanahy atolotra azy ve isika amin'ny andro iverenany ka hanao hoe indro Jesosy ireo fanahy nankininao tamiko, nino sy nandray ny famonjena avy aminao koa. Ahitantsika ho mpanompo tsara sady mahatoky ve izy ka ilaza aminao sy amiko manao hoe nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Nous allons passer au résumé de la prédication en français. En ce dimanche matin 16 août 2026, nous sommes encore sur le thème « Le croyant est fidèle au service du Seigneur », appuyé par 3 textes. Psaume 101, versets 1 à 8, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Pour bien expliquer ce thème, nous avons choisi le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. C'est la parabole des talents racontée par Jésus à ses disciples. Quel est le contexte de ce passage? Jésus est sur le mont Olivier 3 jours avant sa mort. Il enseigne ses disciples afin de les préparer à son absence et à sa prochaine venue. Ces derniers lui demandent « Quel signe indiquera ton retour et la fin du monde ?» En réponse à cette question, 3 paraboles sont citées par Jésus dans ce chapitre 25, à savoir la parabole des 10 vierges, qui parle de l'attitude qu'on doit avoir en attendant le retour du Maître, la parabole des talents, qui enseigne que faire pendant son absence, et la parabole du roi semblable à un berger qui sépare les brebis des boucs, qui montre le jugement à son retour. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la parabole des talents. Un homme part pour un voyage, appelle 3 de ses serviteurs et leur confie ses biens. Il remet à l'un 5 talents, à un autre 2 talents et à un troisième 1 talent, puis il est parti. Le talent est une unité de mesure monétaire des Juifs et un talent équivaut à 6000 deniers, unité de mesure monétaire romaine. Un denier est le salaire d'une journée de travail. Donc, 6000 deniers correspondent à 6000 journées de travail, soit 20 ans de salaire si l'on considère qu'une année fait 300 jours après avoir enlevé les jours de repos. Donc, si un talent correspond à 20 ans de salaire, les 5 talents correspondent à 100 ans et 2 talents, 40 ans de travail. Ce qui nous conduit à conclure que ce que le maître a confié à ses serviteurs sont des sommes considérables. Il a fait la répartition selon leur capacité, c'est-à-dire que le maître connaît bien ses serviteurs, leur manière de penser et leur façon d'agir. Le maître raisonne en argentier dans la parabole pour mettre en valeur le trésor confié et pour bien apprécier les bénéfices. Le serviteur qui a reçu 5 talents s'en va aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagne 5 autres talents. Le mot « aussitôt » montre son engagement, sa prise de responsabilité. Le deuxième fait aussi pareil et gagne 2 autres talents. Mais celui qui a reçu un talent creuse un trou et l'enterre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs est revenu et se met à régler ses comptes avec eux. Celui qui a reçu 5 talents s'approche et présente les 5 autres talents. Le deuxième aussi présente ses 2 autres. Le maître leur dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Cependant, le troisième serviteur, devant son maître, se met à l'accuser d'un homme dur qui moissonne là où il n'a pas semé et récolté. Il a eu peur et a enterré le talent jusqu'au retour de son maître. Et maintenant, il est prêt
à le lui remettre. Dans la loi juive de l'époque, enterrer un bien confié pouvait être considéré comme une manière de le protéger, notamment contre le vol. Ainsi, ce serviteur pense être protégé par la loi et être fidèle parce qu'il conserve intact ce qui lui est confié. Mais Jésus montre par cette parabole que la fidélité ne consiste pas seulement à ne pas perdre ce que l'on reçoit. Elle consiste aussi à le mettre au service et à le faire fructifier. Ce serviteur pouvait au moins mettre l'argent à la banque pour gagner quelques intérêts. Le maître lui a enlevé le talent et donne à celui qui a déjà 5 en plus. Et il est jeté dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Ce serviteur a été condamné par l'image du maître qu'il a fabriqué dans sa tête. Une telle personne n'a pas la joie et la paix dans son cœur. Si jamais ta relation avec ton Dieu t'emmène à la crainte, à la peur, à la tristesse ou à la culpabilité, tu dois la changer, car Dieu est amour. Jean, dans son évangile, chapitre 3, verset 16, nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Reçois l'amour de Jésus et accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire exactement par cette parabole des talents? Le maître représente Jésus et les serviteurs sont tous ceux qui croient en lui. Les 2 premiers serviteurs, même si leur maître ne leur donne ni instruction précise, ni indication sur la durée de son absence, savent ce qu'il attend d'eux. Ils se mettent à fructifier immédiatement les talents qui leur sont confiés, car leur relation avec leur maître est fondée sur l'amour, la confiance et la connaissance. Cela traduit une véritable intimité entre eux et leur maître. Comment pouvons-nous être un croyant fidèle à son service? Nous sommes fidèles à son service quand notre relation avec notre Dieu est basée sur sa grâce, son amour pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cet amour est manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ. » Plus nous connaissons le Seigneur Jésus, par la lecture de la Bible, par l'étude de la Bible, par les enseignements, plus nous comprenons sa pensée et nous pouvons le servir librement sans peur, car l'amour parfait bannit la crainte. Nous sommes fidèles à son service quand nous comprenons que nous sommes créés pour le servir. Éphésiens 2, chapitre 10 nous le confirme. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Ainsi, le royaume de Dieu consiste véritablement à une collaboration entre Dieu et l'homme. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que Dieu nous bénisse, ni de vouloir tout accomplir par nous-mêmes en comptant sur nos propres forces. Il s'agit de faire confiance. Bien-aimés, ainsi, le royaume de Dieu consiste véritablement à une collaboration entre Dieu et l'homme. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que Dieu nous bénisse, ni de vouloir tout accomplir par nous-mêmes en comptant sur nos propres forces. Il s'agit de faire confiance à Dieu, tout en nous engageant à travailler avec lui et pour lui. Le roi David, dans le psaume 101, semble bien comprendre cette réalité. Alors qu'il s'engage à marcher dans l'intégrité devant Dieu et à exercer son règne avec justice et vérité, il implore l'aide de Dieu. Au verset 2, il dit « Quand viendras-tu jusqu'à moi ?» Il s'engage tout en dépendant de Dieu. Par cette parabole,
Le Christ nous invite à la confiance en lui, à être fidèle à lui, à découvrir la grandeur de son amour et avoir la foi en prenant soin et en fructifiant tout ce qu'il nous a confié. Certes, le maître a parlé d'argent dans cette parabole, mais la parabole porte sur le royaume des cieux. Et les âmes sont les richesses précieuses dans ce royaume. Ainsi, Jésus nous confie des âmes en attendant son retour. Il dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Faites de toutes les nations des disciples. » Dieu nous a outillés pour s'occuper des âmes avec nos dons, nos biens, nos intelligences, tout ce qu'il nous a confié. En tant que croyants individuels et en tant qu'Église, quand Jésus reviendra, nous avons tous à rendre compte à lui. Qu'avons-nous fait de la vie que Dieu nous a confiée? Combien d'âmes aurons-nous à lui présenter à son retour? Est-ce qu'il pourra dire à toi et à moi, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » À Dieu seul la gloire. Amen.